ampiferenatrany ravana malalana zontsika miona toy zao miara-mizara mofinaina mamaka ny ten'andriamanitra ary indrindra mandray ny afatra tsara ho sakafom-panahintsika ho aminareo ny fahasoavana famindram-po fiadanana avy an'andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika amen. Alakamisy 20 aprily 2022 ibanjinantsika no hevitra hoe manazava mpino ny tompo. Andeha ry havana dia sakalazan'andriamanitra isika. Isaoranay ianao Andriamanitro, eny isaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao, mitoro ny fahagagana ataonao ny olona, fa ho avy tokoa amin'ny fotoana aho, eny izao ny tsara marina. Miroro ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izao no nanorina ny andriny. Hoy izao tamin'ny Préare, aza mirehare, ary tamin'ny ratsy fanahy, aza manandra tandroka. Aza mananatra ny tandrokareo ho avo, ary aza miteny sasay amin'ny amafisakatoka. Fa Andriamanitra no mpitsara, mampiesitra ny anankiray izy ary mananatra ny anankiray kosa. Fa izao nambary zany mandrakizay ka ankalazan'Andriamanitra Jakoba ary ny tandroky ny ratsy fanahy rehetra ho tapahako, fa ny tandroky ny marina kosa no asandratra. Amen. Ivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra mpampianatra ianao, ary nitarika ny lao andeha amin'ny fahazavana. Midera sy mankalaza anarynao masina izay, mivavaka aminao. Tompo, malona ny fahalemenay dia mangataka famindramponao, mamindrafo aminay ary mamela ny elokay. Afao zahay. Feno ny fananao masina izay raha hanazavanay ny amin'ny fanambaran'ny teninao sy ovakina aminay. Amantaranay ny sitraponao Andriamanitra, ny finoana ilay Jesosy Kristy. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinaina ho antsika amin'ny teny ity ry havana malala dia hitanao ao amin'ny epistily faharoa soratan'i Paoly amin'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko faefatra ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary amin'izany, satria manana izay fanompony izany izahay, araka ny nahazonay famindram-po dia tsy ketraka. Fa efa nilavinay ny zavatra tako namahamenatra, ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay, fa mifanehoana ny marina no iderahanay tena amin'ny fietreretan'ny olona rehetra eo mason'Andriamanitra. Fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very zany. Izay no ajambain'ny Andriamanitra izao tontolo izao, dia ny sainy tsy mino mba tsy posahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrika Andriamanitra. Fa tsy ny tenanay ny torinay, fa Kristy Jesosy Tompo. Azahay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka mazavazava ao amin'ny maizina na ampazava amin'ny fonay ao amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay fanantenantsika fa velona mandrakizay. Nofinaina vakina tamintsika ry havana ka intsika teo. Ny Korintianina faharoa toko faefatra ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Epistily ho an'ny fiangonana to Korinto nosoratan'i Paoly, ny amin'izay manana ny fahazavan'ny tompo. Ahoana izany olona manana fahazavan'ny tompo izany? Dia ambarana eto. Mandà
ny asa miafina misy fitaka manda ny asa miafina misy fitaka ambaram-paoly ry havana ary mafisiny eo amin'ny andiny faharoa ny fandavany ny amin'izay endrika iseon'ny fitaka ataon'ny fahavalony tenin'andriamanitra ka hoy izy hoe fa nylavinay ny zavatra takona mamenatra na manatsaso ny tenin'andriamanitra naseo am-paoly teo amin'izay zao tontolo zao na ny rahana azy ny manambara fahamarinana dia ny tenin'andriamanitra ary namprisihiny ny rehetra ihany koa zany isika izay efa noazavain'ny Kristy mitoetra ao amin'ny mazava ambarao manodidina anao ny fahazavany mba hanana ny fiainana feno fahazavana ary meteza ianao ho vavolombelona izany aoka zava eo masin'Andriamanitra sy ny olon-drehetra izay atao alaviro ny asa miafina misy fitaka fa zao koa ry havana izay manana ny fahazavan'ny tompo dia zao tsy mahay manandra tena tsy mahay manandra tena miorona amin'ny Kristy izay torian'i Paoly miivo amin'ny Kristy araka izay ambarany eo amin'ny 5 hoe fa tsy ny tenanay ny torianay fa Jesosy Kristy tompo tsy mba nanandra teny Paoly atao anatin'ny fanompoana izay nekeny fa Jesosy Kristy no nasandrany maneho ny mahatompo ny fahefana faratampony an' Jesosy ny apôstôly ho antsika izay manana ny fahazavana avy amin'ny tompo ihany koa dia tokony tsy ho feny fanandratantena amin'izay atao tsy mahasoa ny mpanompon'Andriamanitra zany raisindrany zany ry havana andiny ao ny tenanao teo an'Andriamanitra hery ny voninahitra amen andeha hivavaka isika tompo misaotra ny mofinaina nomenao izay maneho indrindrany amin'izay manana fahazavan'ny tompo dia mandany asa miafina misy fitaka sy tsy manandra tena tompo mametaka manokana ny tokantranonay aminao zahay ho tarihinao ka ianao no miara-manapaka sy mandidy aminay ary nampahefana amin'izany eny anjaka ihany koa ny fahazavanao ka neonao ny fihavananay ho tahaka an'eo amin'ny Kristy ka natanterahana ny fanekena ary mitondra ny mazava ho anay tompo da eo ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka nasahanareo marary mila ny vavakay ampirezinao ireo manamanjo anohanareo mareo fisikolona sy sahirana hitahinao ny fiazakazanay sy ny asa ary ny fikasana ny fianarana satria ampimizara ho anay ny fahasoavanao da io ny firenenay ka hiasa mahery ny fananao masina amin'ny tongotra ndray mpanjakana sy ireo vahoaka malagasy rehetra ny vavakay dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra sy mpamonjy anay nampahandrinay ny vavaka manao hoe raha nay zay ho zay ny an-danitra ao masinina ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo ny an'izy anina sahaza ao anay ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meroka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay amen ho tanteraka aminareo ny tsodrano atolotra anaran'i Jesosy Kristy raiso ampinono zany ilay Andriamanitra loharan'ny fanantenanany hameny fifaliana sy fiadana tanteraka anareo no ny finoanareo mba ampitomboana be dibe eo aminareo ny fanantenana no misy hery ny fanahy masina hatramin'izao raika mandrakizay amen teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen